Tontolo politika indray kosa tsy nahasakana ny famondram-pahefana ny tanterahana teny amin'ny lapam-panjakana ny Mahazoarivo teny ny andro ratsy tamin'ity andro androany ity rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny zavanseho teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo izay. Tao anatin'ny toetrandro ratsy ny orana sy ny rivotra mifofofo no tanterahana ny famondram-pahefana teo amin'ny Premier ministre teo aloha ny Dr Cool Roger sy ny Premier ministre vaovao ny Général Jean Ravelnarivo androany teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo. Nosoritan'ny Premier ministre teo aloha raha teo izany tao anatin'ny lateniny. Misaotra sady lohany tavitrianao miafika izao fotoany andro ratsy manerana nosy tsy niavy anao fa tonga dia miaraka aminay. Eka lahy olony mena be tsy mahatanty raha hela tokoa. Na dia zany aza dia tanteraka soma tsara ihany ny lanonana. No ampatsiahiviny Dr Cool Roger fa tsy niala tamin'ny foto-kevitra izay efa nijoroiny tamin'ny fotoana izay nandraisan'ny toeran'ny Premier ministre tamin'ny aprily 2022 ny tenany. Plasy tompoko vary araky ny nambrava teto tamin'ny nandraisany andraikitra Premier ministre eo izy perfectoroa eo ny ombana fezay eo ny fiovampijery ny fiovana vaindoana ny fanaovy vaindoana raha isoa iombonana ary indrindra ny fitonjovana ny vahoaka roa amby 20 tapitrisa. Mandrakandroany dia tsy niala tamin'izany foto-kevitra izany aho indrindra raha nametraka ny fialako aho tamin'ny andriamatoa filohan'ny Repoblika. Tsara ho fantatry izany satria ny fiesika tokoa mantsy no hita sy tsarany vahoaka. Nanambarany Dr Cool Roger fa tsara ny safidiny filoham-pirenena tamin'ny fanendrenan'ny Premier ministre vaovao ny Général Jean Ravelnarivo. Nisaotra ny filoha ihany koa izy tamin'ny fahatokisana sy ny fiaraha-miasa nandritry ny 9 volana ary mbola naneho ny fahavononany iara-iasa ho an'ny tombotsoa iombonana. Nosoritany fa loharan'ny fampandrosoana ara-toekarena ny sehatra tsy miankina ary ny fanarenana ny firenena no antoky ny ho avy. Ny targetran'ny Premier ministre vaovao kosa amin'ny mahamiaramila azy dia ny hoe ho an'ny tanindrazana. Voalazany fa ilaina ny toe-tsaina entina ampandroso ny firenena ary raha tiana ny anova zavatra dia mila atambatra ny hery. Tsy adinony ity farany nisaotra ny Premier ministre teo aloha tamin'ny zava-bitany. Misaotra an'Andriamatoa Premier ministre tamin'izay vitanao zokobe. Nanao ny ainao tsy ho zavatra ianao nandritra n'izay fotoana izay ary tsapa sy azo raisina antanana izany zavatra izany. Misaotra anao sy ny gouvernemanta nitarinao koa ny tenako tamin'izay rehetra zay satria amin'ity fiainana ty fa sy fitantanana ity dia misy ny lancement fampandehanan-drara dia misy ny développement dia tonga amin'ny maturité. Za tsy teny toy fa ankehitriny zany a dia mandray ny fotodrafitrasa napetraka ao aho anao le phase faharoa développement. Nanambarany Premier ministre ny Général Jean Ravelnarivo fa misokatra ny varavarany raha resaka fampandrosoana ny Madagasikara no resahiny. Raha nanontaniana mikasika ny andininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana ity farany dia nilaza fa tsy anjarany no mamaly an'izany. Nanatrika ny lanonana famondram-pahefana androany ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila maro, ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay mbola manohy ny fampidonana ny asa mandra-piandro ny fanendrena ny gouvernemanta vaovao izay atao tsy ho ela ary ireo solotenany masivo vahiny miasa sy monina eto amintsika.